Amaraparana ny fandarantsika amin'izao alina izao ny vaovao eto toerana dobo filomanosana ny Betafo nahazo dobo filomanosana ny tanàna ny Betafo ny nambana mpanao gazety avy eo amin'ny midi Madagasikara Clément Rabarimo no tompon'antoka angadina nanana sy vina ahitana izany dobo filomanosana any amin'ny tanàna ny Betafo izany fantatra ihany koa fa ity dobo ity dia azo ampiasaina mandavantaona satria misy ny ranomafana natoraly zay ampiasaina ao amin'izany dobo filomanosana izany omaly ary no nitanterahana ny lanonam-pitokanana tany amin'ny tanànan'ny Betafo zay nanasany ny namana Clément Rabary vahiny maro avy aty Antananarivo sy avy any an-toerana tonga natrika izany fitokanana izany koa ny namana mpanao gazety avy eto amin'ny MATV ny namana Stéphane Razafy Mandimby zay nitondra ny sary mirakitra izany lanonana fitokanana ny dobo filomanosana ao Betafo izany. Mpanao gazety avy eo amin'ny Madagasikara dia nahazo dobo filomanosana 5 metatra i Betafo. Omaly no nitanterahana tany an-toerana ny lanonam-pitokanana ity foto-drafitrasa vaovao ity. Araka ny fanazavany nomen'ny Clément Rabary ihany dia afaka ho ampiasain'ny daholobe ity dobo filomanosana ity. Efa azo lazainy hoe ela ihany satria nieritreritra hoe rehefa rahatry zay mifotry ronono inona mba tsy ivoa amin'ity fanatanjahantena ity dia io zany ny hitana aingana indrindra satria raha mikarakara an'io tsy maintsy mikarakara tanora ihany koa ray zay ary ny etaeta faharoa anisan'ny nanosika anay hanao an'ity pisiny ity dia mbo hoe mamerina zavatra ampisokatra amin'ity Betafo ity zany izay no mba tanjona satria ohatra ny katokatona ihany ny tanàna anisanay raha misy an'ity zany mba mety ho fatoko ihany satria isy eto ny championnat mivakina karatra Petit Bassin isy eto ny mety championnat de Madagasikara ny triathlon fa samy efa mifampiraharaha amin'ireo fédération rototareo ny tenanay fa ny tena mahafaly ary azo lazaina hoe isan'dery anay dia ny vehivavy sangany amilomano amin'izao taona izao zany hoe domona amboaradimy zany dia avy eto Betafo ary ny fanarahanay mianaka teo dia tsy mandoa vola hidomona efa manao fanazarantena ato amin'ity dobo filomanosana ity toy ireo teraka vakina karatra sy Betafo zay mahazo titre eo amin'ny resaka national zany. Nakasitraka izao zava-pita izao ihany koa ary naneo ny hafaliny ireo mpilomano tonga tany an-toerana nanatrika ny lanonana fitokanana. Mahafinaritra aloha sady manana avantage mihitsy ny nageur amin'ny Atsirabe satria au lieu d'any an-drano fisy foana dia mba misy anaovana entraînement ankoatran'izay rehefa ohatra hoe diovina rano hoe saison ny mandro mangatsiaka satria manana avantage izay amin'ilay rano mafana. Mety aminareo zany fanaovana entraînement ty? Sara tika azo anaovana compétition tsara. Afaka ampiasaina mandavantaona ny dobo filomanosana satria dia rano mafana natoraly no mamantsy ny dobo ka naharitra 5 taona teo ny fanamboarana ity foto-drafitrasa ho an'ny Betafo ity.